Manolotra ny arahaba ho antsika rehetra ary manonona ny fiarabana manokana ho an'ny ray mpianakaviana amin'izao fetiny iray izao. Raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia nahazo vahana ny varatraza ho amin'ny androany tazantsika amin'izao taty amin'ny faritra varatra Atsinanana sy morotsiraka Atsinanana dia somary maloko ny andro na rahana erikerika manify na orana malefaka indraindray. Ny hita taty amin'ny ilany Atsinanana ny atitany mihitsy aza moa izay rahona noentin'ny varatraza izay. Ny ilany andrefa Madagasikara moa dia maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny rahampitso manokana izao, ny voamaraina dia mety mbola azo vahana ihany izay varatraza izay, indrindra any amin'ny faritra varatra Atsinanana sy afovoana Atsinanana, zany any Sahava sy Analanjorofo. Andrahona mety arahana erikerika manify kosa ny any amin'ny faritra Atsinanana, Alaotra Mangoro ary ny ilany Atsinanana amin'ny faritra Isofy. Amin'ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na dia somary ho sembanandrahona kely aza ny voamaraina ho an'ny ilany Atsinanana ny atitany. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitoetrany ny orana somary miatoato any amin'iny faritra Sahava sy Analanjorofo iny. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny vinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 4-30 degré maripana ambony indrindra ny amin'ny faritra Melaky sy Betsiboka. Mety ho tafakatra hatramin'ny 20 degré zay ho an'ny faritra anatiny. Tafidina hatramin'ny 9 na 7 degré maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Morotsiraka Atsinanana eo anelanelany 12 ka hatramin'ny 1-30 degré ny maripana. Raha ny vinantoetry ny andro ny talata indray dia saika miha malefaka aloha ny varatraza noho ny fandalovana rindrin-drahona ao atsimon'ny Madagasikara ao. Vokatra izay indrindra dia saika hitoetra amin'ny faritra maro ny zavona indrindra ho an'ny afovoantany. Isava mendalana ihany moa izay rehefa misandratrandro. Mety ho lalovana orana malefaka indraindray ny any amin'ny faritra Sahava sy Analanjorofo. Raha ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 5-30 na 30 degré ny maripana ambony indrindra ny amin'ny faritra varatra andrefana, 9 ka hatramin'ny 20 degré kosa amin'ny maripana ho an'ny faritra anatiny. Morotsiraka Atsinanana eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana. Andao faranana ny vinantoetry ny andro ny alarobia ary izay dia mety mbola iseho ihany aloha ny zavona amin'ny maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo izay indrindra no isarihana ny sain'ny rehetra, indrindra ireo mpampiasa ny lalana mba hitandrina fatratra rehefa matevina ny zavona satria akaiky kokoa ny fahitana ka sao sanatria mitera-doza. Mety ho lalovana orana ihany koa ny any amin'iny faritra Sahava sy Analanjorofo iny. Ny vinan'ny maripana dia saika mbola angatsika kely ihany aloha ny maraina fa mety hatsara hafanana ihany rehefa atoandro. Eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré zao maripana ambany indrindra ho an'ny faritra anatiny, 20 na 20 degré kosa ny maripana ambony indrindra. Mety hananika hatramin'ny 5-30 na 9-30 degré foana ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Melaky. Morotsiraka Atsinanana moa dia eo amin'ny 70 ka hatramin'ny 2-30 degré ny maripana. Dia izay indray vinantoetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manefy taonanao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.